Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fifandrinavano era-banantsika satria ty alarobia fa 5 volana febroary ity ny mofinaina voalahatra ao antsika dia ny taratasy ho an'ny Efesianina toko voalohany. Efesianina toko voalohany 7 ka hatramin'ny 4:20 aminaran'i Jesosy. Jesosy no ananantsika fanavotana amin'ny rany dia ny famelana ny fahadisoantsika araka ny hareny fahasoavany izay nataony be ho antsika tamin'ny fahendrena sy ny fisainana rehetra. Rehefa nampahafantariny zava-miafina amin'ny sitrapony isika araka ny safidiny izay nokasain'ny tenany, ahatanterahany fitondrana tao mandra-patapitry ny andro voatendry, hanangonana zavatra rehetra ho iray ao amin'ny Kristy, na ny any an-danitra na ny etỳ antany dia ho ao aminy. Ao aminy koa no nanaovana antsika ho lovany rehefa notendrena rahateo isika araka ny figasana izay mahefa ny zavatra rehetra araka ny akasitrahan'ny fony, mba ho fiderana ny voninahiny izay nanantenan'i Kristy rahateo. Ao aminy koa ianareo rehefa renareo ny tenin'ny fahamarinana dia ny filazantsara ny famonjenanareo. Eny, ao aminy koa ianareo rehefa nino no nasiana ny tombo-kase tamin'ny fanahy masina araka ny teny figasana. Izany fanahy izany no santatry ny lovantsika ho amin'ny fanavotana ny olona izay nalainy ho an'ny tenany ho fiderana ny voninahiny. Ray Masino manao masinana ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Zavana ny taratasy nisoratana ho an'ny Efesianina moa dia taratasy izay mirakitra fampaherezana ny fiangonana tany Efesosy. Veriberina ao anatin'ity taratasy ho an'ny Efesianina ity ny teny hoe fahasoavana namonjenanareo, namarinana anareo tamin'ny finoana. Hitantsika ny amin'ny Efesianina toko 2 sy ny toko 4 veriberina amin'ny Efesianina koa ny fotom-pampianarana momba ny ireo ministera samihafa. Miverimberina amin'ny Efesianina ny mahazava-dehibe ny andraikitry ny fiangonana, mivohy firaisana, fampiraisana, fifankatiavana, mivezivezy ao anatin'ny taratasy ho an'ny Efesianina ny mahampampiavana an' Jesosy. Fa izay hita amin'ity andiny eto am-pelatanantsika ity ry havako dia izay manaitra dia ilay tenin'ny Paoly amin'ny 1:20 ao aminy koa ianareo. Verina intelo manomboka amin'ny 1:20 ka hatramin'ny 3:20 ity teny ity. 1:20 ao aminy koa, ao amin'i Jesosy zany io. 1:20 tapany voalohany ao aminy koa ianareo. Tapany fahatelo amin'ny 1:20 ao aminy koa ianareo. Inona ilay hoe ao aminy? En Christ ny teny frantsay. Ilay teny hoe ao aminy koa ianareo, ao amin'i Jesosy koa ianareo dia voambolana izay ataontsika hoe manokana. Inona no manokana azy? Ilay voambolana dia raha mijery amin'ny fomba fitandrisana amin'ny teny nanoratan'i Paoly azy dia datifa ilay izy. Izany hoe milaza zavatra ratsorina dia milaza ataontsika hoe fiezahana anatona. Izany hoe miala amin'ny toerana anankiray, mifindra makao amin'ny toerana anankiray. Izany hoe makao amin'ny Kristy. Izay no heviny. Manao izany hoe ao aminy koa ianareo dia azo adika manko hoe efa nikisaka ho ao aminy, tafafindra ho ao amin'ny Kristy. Ny mety mazatra antsika ry havako amin'ny lafiny ara-potom-pampianarana dia ny hoe Jesosy nanatona antsika araka hitantsika ny Matthieu hoe amintsika Andriamanitra no nanatona antsika. Izay mazava amin'ny alalan'ny krismasy dia Andriamanitra nanatona antsika ka tonga olombelona tao amin'ny tranon'ombiny Betlehema tao amin'ny Maria. Andriamanitra nanatona antsika ary ny teny dia tonga nofo. Andriamanitra zany no nanao ny fihetsika rehetra. Andriamanitra nanao hetsika nanatona antsika. Fa amin'ity hoe ao amin'ny Kristy ity isika dia izao isika indray no nanatona an'i Kristy. Isika indray no nanatona an'Andriamanitra. Inona no hevitra izany? Raha toa ka tsorina dia ny hoe Andriamanitra nanatona antsika mba hanamarina antsika. Mazava ho azy. 1:20 izy no ananantsika fanavotana tamin'ny rany dia ny fameranana helotsika araka ny haben'ny fahasoavany. Izany hoe
Andriamanitra nanatona antsika tamin'ny alalan'i Jesoa nahazahoantsika fanamarinana maimaipoana. Fa isika kosa ao amin'ny Kristy, isika kosa ao amin'ny Kristy de zao isika kosa nanatona ny Kristy mba ho amin'ny fahamasinana. Ary tsy hoe sens ataontsika hoe unika zany izy hoe Andriamanitra dolo nanao zavatra rehetra tamin'ny fiainantsika tamin'izay ahatanteraka ny famonjenantsika mazava ho azy izy daholo amin'izao tramasina izy nahazoantsika famelan-keloka, izy namarina antsika tamin'ny fahadisoantsika, nanasa antsika tamin'ny rany Jesoa, natonga antsika afaka manana fiainana vaovao, mahatonga antsika olom-baovao. Fa izao zany olom-baovao zany de zao miaina ny fiainana kristianina. Zany olom-baovao zany de mikisaka hiaina le fahamasinan'Andriamanitra. Zay le hoe ao amin'ny koa ianareo. Lay ao amin'ny koa ianareo zany de midika le hoe isika miaina ny fahamasinan'Andriamanitra. Isika miala amin'ilay zao tontolo zao. Zay lay ataontsika hoe misy mouvement, misy fietsehina hoe miala amin'ilay toerana anankiray, mifindra amin'ilay toerana anankiray. Isika niala tamin'ny fahazaran'izao tontolo zao, isika niala tamin'ny faharatsian'izao tontolo zao de nifindra ao amin'ny Kristy. Raha tsorina de izao zany lay sary. Andriamanitra nanatona antsika tamin'ny alalan'i Jesoa. Isika kosa de nanatona an' Jesoa mba hiaina ny fahamasinana. Efako hoy Paoly eto zany manao hoe miverina intelo teny hoe ao amin'ny koa ianareo. Inona ary no nahatonga antsika ho ao amin'Andriamanitra? Mazava ho azy, Andriamanitra tonga tao anatintsika nahazoantsika famelan-keloka. Fa inona nahatonga antsika ho ao amin'Andriamanitra? Inona ny zavatra andrasan'Andriamanitra amintsika mahatonga antsika ho ao amin'ny Kristy? Ny zavatra tiany Paoly ho tsapantsika amin'ny 9:20 ihany mamaly azy, ao amin'ny koa nanaovana antsika ho lovany, na koa nandraisantsika ny lova. Paoly amin'ny Efesianina de manazava manao hoe isika dia nofidian'Andriamanitra talohany naharina izao rehetra izao. Paoly dia resy lahatra fa ny fifidianana-tsika ho tonga pino dia tsy zavatra tonga ho azy akory. Am Paoly de zao matoy isika tonga kristianina dia nofidian'Andriamanitra, nantsoin'Andriamanitra. Ny maha-kristiana zany de zao antso, safidy ary fitiavan'Andriamanitra manokana. Tonga ao amin'ny Kristy isika dia ny olona tonga ao amin'ny Kristy zany, ny olona izay ataontsika hoe ny mpino ao amin'ny Kristy zany de mpino mahatsiaro fa nofidian'Andriamanitra, nantsoin'Andriamanitra. Olona manao zava-dehibe ny fiantsoana zany, zay raha tsorina. Ny olona ao amin'ny Kristy tahaka anao zany, inona no maha ao amin'ny Kristy anao de zao ataovy zava-dehibe le fiantsonanao e. Paoly ihany koa manazava amin'ny Efesiana manao hoe mandehana arak'ilay fiantsoana. Raha olona ao amin'ny Kristy de olona tsy manao kinanga ny fiantsoana, tsy zara fa manao ny asa fanompoana. Olona manao zava-dehibe ilay asa fanompoana ny antsoina azy. Olona manao zava-dehibe ilay antson'Andriamanitra ny antsoina azy. Rehefa mitenitsika hoe antso de tsy ilay hoe mpitandrina na pretra na religiosy tsy zay ihany, fa tena hoe lay mahampino ny olona ao amin'ny Kristy de manaja, manome hasina lay antso zay nitsoin'Andriamanitra azy. Betsaka ny avako ny olona mieritreritra ny antso maha-kristianina hoe niankina amin'ny tenany hoe za nge nantsoin'Andriamanitra satria za nahafoy an'izao, satria za nanao an'izao, tsy zay loatra. Fa ny mahampino anao de zao enao nantsoin'Andriamanitra, ataovy zava-dehibe ary io antso. Aza maivanina ny antso, aza ataoko totoa ny antson'Andriamanitra. Na inona ataovy zava-dehibe lay lova, lay mahampino anao, ataovy zava-dehibe zay. Zay ny fomba anatonanao, zay ny fomba anehoanao fa ao amin'ny Kristy ianao de ataonao tsara ny asan'Andriamanitra. Ataonao tsara izay rehetra mety ho nankin'ny tompo taminao. Ataonao tsara izay rehetra mety ilain'Andriamanitra aminao. Fa ny faharoa lehibe de hoy Paoly amin'ny 9:20, ao amin'ny Kristy koa ianareo rehefa renareo ny tenin'ny fahamarinana de ny filazantsarany amin'ny famonjenanareo. Amin'izao masina ny teny hoe mandre dia mitovy ihany dia mifamatotra amin'ny teny hoe mankatoa. Zany hoe ao amin'ny Kristy isika rehefa ankatoavintsika ny tenin'Andriamanitra. Rehefa ankatoavintsika ny tenin'Andriamanitra.
ny maha ao Kristy atsika tsy hoe manao zava-dehibe ny fanompona antsika ihany satria mety misy manao fanompona an'Andriamanitra amin'ny fieritreretany azy fa tsy manao fanompona araka ny sitrapon'Andriamanitra. Rahay Andriamanitra indray ny tereny hanompo azy fa tsy izy ny manompo an'Andriamanitra. Ny hoe manompo an'Andriamanitra amin'ny Efesianina dia zao zany manompo an'Andriamanitra araka izay tadiavin'Andriamanitra, araka izay andraisa, araka izay andrasan'Andriamanitra, araka izay itiavan'Andriamanitra antsika. No anompontsika n'Andriamanitra araka izay andrasan'Andriamanitra amintsika. Eto zany dia izao ao amin'ny Kristy isika. Tafafindra miala amin'ny tontolo izao ho ao amin'ny Kristy isika noho ny fahasoavany. Fa izao manompo isika dia manompo araka ny sitrapon'Andriamanitra. Efa andrasitsika ohatra indray maka manazava tantara voalohan'ny tonga 3:10 tsaroantsika Davida ilay andeha hanompo an'Andriamanitra na tea mamaly fitian'Andriamanitra dia nibata ny fiaran'ny fanekena amindra ny fiaran'ny fanekena avy any Kiriata Jearima andeha afindra ho any Jerosalema satria faly fa nandresy faly fa tafita tamin'ny fahavalo faly fanatsiarany fitiavan'Andriamanitra dia tea maly fitian'Andriamanitra mafy Davida tantara voalohan'ny tonga 3:10 dia alao afindra ty fiaran'ny fanekena ty dia nentina ny fiaran'ny fanekena nentina tamin'ny sarety vaovao faly niorakoraka kanjo teny an-dalana hoy ny bokin'ny tantara saiky nenjera ilay sarety ny sarety nytaritiny ny omby ary saiky nenjera ny fiaran'ny fanekena tao anatin'ity sarety vaovao dia avy avany lay mpitondra ilay fiaran'ny fanekena nitsoina hoe Oza dia nitohanana ilay fiaran'ny fanekena satria saiky nenjera kanjo vao nikasika amin'ny faran'ny fanekena izy dia maty. Dia hoy Davida tsy mety kosa zao Andriamanitra nahoana ny dia mpanompon'Andriamanitra saiky hiazona amin'ny faran'ny fanekena saika enjera indray no faty eo anio dia tsy mety fa dia alao atao hoe Peroza ny anaran'ny toerana ity ary tsy nety niakatra tany Jerosalema amin'ny fiaran'ny fanekena. Atio inona ny toko 2:10 fa takatra Davida hoe haikay ny fitondrana amin'ny fiaran'ny fanekena tsy hoe entina amin'ny sarety zany na sarety vaovao fa lanjaina amin'ny bao efa misy bao fitondrana fiaran'ny fanekena ary ny Levita ihany no mitondra azy fa tsy hoe olona izay mahafinaritra tahaka ny Oza ohatra mety tsara fanahy fa tsy nomanina hitondra ny fiaran'ny fanekena. Zany hoe Davida ny teny ao amin'ny tantara voalohany manao hoe tsy tahaka an'izay zavatra nandrasan'Andriamanitra tamintsika nanompontsika azy zay ny tsy napety an'ilay teo. Zany hoe tsy mety tsy hoe rehefa manao asa fanompona ianao dia entan'ny kafanampo fotsiny hoe anka dia za nge efa manao ka dia efa manao Andriamanitra tsy zay ny an'Andriamanitra. Andriamanitra efa nanome hoe rehefa manompo ahy ianao dia araka ny teniko sy ny sitrapoko zao no andaminanao ny fanompona tsy araka ny sitraponao fa araka ny sitrapon'Andriamanitra. Zay mahatonga amin'ny Paoly eto mitemana hoe ao aminy anie ianao dia rehefa manompo ianao dia ampanarao amin'izay sitrapon'Andriamanitra fa tsy hoe manompo ianao dia mbola ny sitraponao ihany nataonao sitrapon'Andriamanitra ao anatin'ilay fanompona. Andriamanitra manome ny sitrapony hoe rehefa manompo dia izao zany manompo amin'ny fitiavana ianao, manompo amin'ny fahafoizana ianao, manompo amin'ny fifaliana ianao fa tsy hoe manompo dia izao mbola menimenina ihany, manompo aloha dia mbola mitaraina ihany, manompo aloha dia mbola monomonona ihany tahaka ny tenen'ny Paoly amin'ny Filipianina manao hoe aza tompona amin'ny fimonomonomana sy ny fimenomana Andriamanitra fa topoy amin'ny fitiavana. Zany hoe Andriamanitra dia ao amin'ny Kristy isika rehefa manompo manatanteraka zay antsony antsoina antsika, manatanteraka zay andraikitra nomena antsika ao anatin'ny fanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia ny fitiavana, ny fifandeferana, ny fahafoizana, indrindrindrindra ny fifaliana. Fa ny fahatelo sady farany izay asehon'ny Paoly eto izy manao hoe ao aminy koa ianareo rehefa nino no nasiana ny tombo-kase tamin'ny fanahy masina araka ny teny fikasana. Ao aminy koa isika rehefa mino. Inona ny maha ao amin'ny Kristy atsika? Ao amin'ny Kristy isika amin'ny alalan'ny finoana. Ny finoana zany rehefa manao asa fanompona isika na manatanteraka adidy isika na mivelona amin'ny fizahoana vavolombelona isika dia izao olona miaina ao anatin'ny finoana fa tsy ny fisalasalana. Ary io ry havana ny herin'ny Kristianina. Ny herin'ny Kristianina amin'ny asa fanompona nge dia izao ny finoana, ny fitaovana hoentintsika miatrika ny fiainana isan'andro dia ny finoana. Jakoba efa nanafatra an'io Andriamanitra manao hoe tandreminareo mihitsy ity fisalasalana sy ity miroanahana ity.
fa zay olona misalasala aza manapo azy zavatra amin'Andriamanitra fa minoa zava-dehibe ny finoana amin'ny asa fanompoana. Tsy hoe vao manomboka de efa ity ve veo iety, ity ve ho tafavoaka, io ve mo iety Andriamanitra fa de atao aloha izy ka de atao. De ny sitraponao zany sisa andrasana fa de zay mo zay ianao ve tsy arala zay tokony atao aminay Andriamanitra fa de tsy zany ny finoana. Ny finoana de fahatokina ny fitiavan'Andriamanitra. Satria tsy ny herintsika ny ankinantsika fa ny herin'Andriamanitra. Fahatokina ny hoe za tia an'Andriamanitra, ny hoe mino de zao, mino hoe manana zavatra iriny ianao ary fantatra hoe zavatra irinao io fa mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra de inonao fa men'io Andriamanitra, inonao fa tianao Andriamanitra. Lavako ao amin'ny Kristy ianao. Ao amin'ny Kristy ianao satria nandre ny antson'ny tompo ka nanohina azy ho tompo sy mpamonjy. Ao amin'ny Kristy ianao satria nahafantatra ny fahatsaran'ny tompo ka mankatoa ka manaja ny fanompoana azy. Manaja ny teniny, mankatoa ny teniny. Ao amin'ny tompo ianao satria nino, satria mahatoky ny fitiavany. Levako ao anatin'izany fanazavana izany ary de reto zavatra roa lehibe reto no tokony adronao amin'ity tontolo andronao ity. Ao amin'ny tompo isika, ao amin'ny tompo ianao. De zao ny herin'Andriamanitra no entinao miasa. Ao amin'ny tompo ianao. Ny teny ao amin'ny tompo de zao monina ao amin'ny tompo ianao. De ny herin'ny tompo ny fotoana entinao miasa, ny herin'Andriamanitra. Fantatro ve zany herin'Andriamanitra izany? Zay io fanahy masina mbola tenenin'i Paoly io. Tomboka se tamin'ny fanahy masina naka ny teny fikasana, izany fanahy izany ny santatry ny lovantsika. Ny herin'Andriamanitra, lay fanahy mahery no miandany aminao, ao anatinao. Ao amin'ny tompo anao fa i fanahy masin'Andriamanitra io ny fanahy miasa mahery ao anatinao. No zany de zao, i fanahy io rehefa ao anatinao de fanahy mahery, fanahy izay mahatonga anao matsiaro ho mandresy ny sarotra. Tsy kanosa, tsy mora kivy, tsy mora resy, tsy miraviravy tanana. Fanahy izay itoeran'ny herin'Andriamanitra ao anatintsika mahatonga antsika resy lahatra mahazanaka Andriamanitra antsika. Hoy Paoly amin'ny Romanina manao hoe io fanahy io rehefa ao anatinao, fanahy izay tsy fanahy osa. Ao amin'ny Timoty, amafisiny amin'ny Romanina hoe io fanahy rehefa ao aminao de zao fanahy mibitsibitsika amin'ny fanahinao, lay fanahy osa ao anatinao io manjary fanahy mahery ary tenenany manao hoe zanak'Andriamanitra ianao. Ry afako malala, ny herin'Andriamanitra miasanao. Zay mahatonga ny tompo nitendry mazaka tamin'ny Gideona manao hoe mandehana amin'izao herinao zao, lehilahy mahery. Ry afako mpanompon'Andriamanitra ianao. Mahery, mahery tsy noho ny tanjakana, noho ny herina, noho ny fahaizana, fa satria ao amin'ny tompo ianao. Azany olona mahery zany de zao olona manana finiavana hiasa, manana finiavana hanompo, manana finiavana hijoro vavolombelona, manana finiavana hitraka ao anatin'ny sarotra, manana finiavana tsy ho andevozony zao tontolo zao, miapanga lay ratsy ny devoly, tsy hanao afa-tsy ny ampanganao, anakivy, tsy hanao afa-tsy ny anakivy ianao nga ao amin'ny Kristy, ianao nge any amin'izao tontolo zao. Fa ny fanahy masina kosa de hampatsiaro anao fa ao amin'ny Jesosy ianao. Ao amin'ny Jesosy ianao ny fitiavana ianao. Ao amin'ny Jesosy anao satria efa nofidiny, ao amin'ny Jesosy anao satria efa tafafindra niala tamin'ny maizina mby amin'ny fahazavana mahagaga. De ahoana ary ianao ny kivy? De nahoana ary ianao ny manahy? De nahoana ary ianao no mitebiteby? De nahoana ary ianao no miraviravy tanany? Ao amin'ny Kristy ange ianao. Fa ny faharoa zay amtinany zany de zao, satria ianao amin'ny Kristy de ny herin'Andriamanitra no iasanao, fa satria koa ianao amin'ny Kristy de zao ny toetran'ny Kristy no entinao miaina. Ao amin'ny Kristy ianao de ny toetran'ny Jesosy. Tsy hoe ny herin'i Jesosy ny mahalany fanahy masina ihany no niasa atsika ka mahatonga antsika mahavita ny zavatra zay tsy eritreretintsika ho vita akory aza. Fa ny ao amin'ny Kristy koa isika de zao ny toetran'ny Kristy no entintsika miasa. Inona moa ny toetran'i Jesosy rehefa miasa? Jesosy nge rehefa miasa, tsy miasa ho an'ny tenany,
Jesosy angera miasa ao atsika. Jesosy angera miasa ampitiavany. Jesosy angera miasa ampifaliany. Jesosy angera miasa amin'ny mpinoana mahatoky fa ho tanteraka zay zavatra tian'Andriamanitra hampanaovina azy. Afaka malala ao amin'ny Kristy ianao de ny toe-tsainy Kristy hoetra mampateraka ny asanao any. Mandehana amin'ny fifaliany de matoky, mandehana amin'ny fitiavany. Aza manana alahelo aman'olona, aza ny olona mimpanjinina satria ny olona de zao mandaly ihany. Fa ianao ao amin'ny Jesosy, ianao efa ao amin'Andriamanitra, ianao tsy hoe Jesosy ao aminao ihany satria tempolin'ny vanamasina ianao, fa izao ianao mihitsy ny ao amin'ny Jesosy, ianao de zao tantanan'i Jesosy, karakarain'i Jesosy, vimbin'ny Jesosy, zay ny hoe ao amin'ny Jesosy. De zao aza mandany andro ao anatin'ny fankahalana ny hafa, aza mandany andro variana mijery ny fankahalana ny hafana ny tsy fitiavan'ny hafanao, fa mandehana ianao tanterao ny fifaliana, mizara fitiavana, mizara fifaliana, mandehana mijoto amin'ny fanompona, aza kivy aza ketraka satria ao amin'ny Kristy ianao. De afako amin'ity volana ity moa de lohahevitra de ny hoe mamonjy ny tenin'Andriamanitra. Mamonjy amin'inona moa ny tenin'Andriamanitra? Lay teny hoe mamonjy tsy lay mamonjy amin'ny lafin'ny soteriolojia loatra, fa mamonjy ao anatin'ny satria ny lafin'ny soteriolojia de amin'ny lafin'ny hoe Kristy ny mamonjy. Raha tsy atao hoe tenin'Andriamanitra nga Jesosy, fa tsy de zay loatra ny dikan'ilay lohahevitra eto, fa hoe mamonjy anao ny tenin'Andriamanitra io, manampy anao lay tenin'Andriamanitra, ahafantaranao ny lalana tokony izorana, mamonjy anao amin'ny fandrika mba ahafantaranao ity ny tokony atao, mamonjy anao amin'ny fahalainana, mampahery anao ny tenin'Andriamanitra. Afako am'izao andro, tontolo andro ty zao raha de zao mandehana fefa ao amin'ny Kristy ianao. Tanterao ny fanompona, tanterao ny asa, tanterao amin'ny fifaliana, de mandehana am'izao herinao zao, fa hitantana sy ombanao Andriamanitra satria ao amin'ny Kristy ianao. Ivavaka sika. Tompo eo misaotra anao zahay fa efa ao aminao zahay. Ao aminao zahay satria efa nandray ny filazantsara ka nanolo tena handray anao tompo sy mpamonjy. Ao aminao zahay satria ampitoerinao aty anatinay ny fanahinao masina. Ao aminao zahay satria mpanomponao lahateo zahay. Tahiny tontolo andronay anio Jesosy. Tahiny tontolo andronay ahitanay fifaliana sy fiadanana. Tahiny tontolo andronay ahitanay fahombiazana. Am'izao tena ny herinandro rao de mangataka famelan-keloka sy famindrampo zay am'izay tsy mety mivavaka kosa Jesosy. Ho an'isa tokantrano zay fiangonana, vavaka ho an'isa tokantrano manaraka zao mofinainay zao. Ao reo manana olana ampaherezo, ao reo manana tsy fahasalamana sy trano. De mangataka zay mba hanana fahazavan-tsaina sy fanantenana mamakivaky n'isan'andronay. Tahio zay tompo, tahio ny tokantrano tsiraray avy, asondrotiny mianatra, fanambinana ny miasa, hanapaka amin'ny tokantrano tsiraray ny fiadanana. Ataovy fianakaviana mahay mifankatia, mahay mifamela, ny manaraka zao teny nampitondrainao ny fiangonana zao hoe ao aminao zahay. Mivavaka zay tompo ho an'ny tanindrazanay, mivavaka zay ho an'ny firenenay, mivavaka zay ho an'ny vahoaka malagasy tsy vaky volo. Manapira enenao, tahio zahay, fantatra fa zava-mahagaga hainao, am'izay fikelezana iaina, am'izay mety ataonay isan'andro amin'ny asanay de ataovy ahitanay fanambinana, ataovy ahitanay fifaliana, manjaka eto amin'ny tanindrazanay. Vavaka zay Jesosy an'ny fiangonana izay mitoro ny filazantsara, ataovy madio ny filazantsara torin'ny fiangonana, miherim-panasy herim-po ny fiangonana atoro ny filazantsara satria efa ao aminao. De matoky zay tompo, fa mihaino vavaka anay ianao ary mametraka ny fiainanay eo am-perataranao zay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.